Volana telo sosona kosa no nitanterana ny alahady ivaraka amby roapolo ny volana desambara lasa teo tetsy amin'ny trampokon'olona Isotry. Namoaka andian'ny mpianatra telo ny anatry ny soatoavana manambatra ny maha-malagasy. Dia ao raintsika ny fanatetiny. Notontsaina ny alahady iraika amby roapolo desambara teo tetsy amin'ny trampokon'olona Isotry ny famoahan'ny HSMM na anatry ny soatoavana manambatra ny maha-malagasy ka andian'ny saloha sy andian'ny toky izay mpikabaraky amin'ny telopolo no nasandratra tamin'izany ary telopolo no niakatra dingana fanamafisana. Hetsika fanamafisana fikabary izay misalotra ny anarana hoe saloha, misy ihany koa ireo andian'ny toky izay andian'ny mpampianatra izany ary ny farany dia ireo izay rehetra navita dinga fanamafisana nandritra ny herintaona fatao anatin'ny fikambanana. Hetsika telo sosona no otrehana ary hetsika ihany koa natao lehibe indrindra eo amin'ny fiainana fikambanana izany. Nisy lohambaoka ny Avarolodinana ray aman-dreny mpianatra safidian'ny andian'ny saloha ka nisy mifanasalorana ny samboady ho mariky ny fahinany andiany izay nasandratra. Namafisy ny solombamboaka fa isan'ny vakoka manana ny maha izy azy ny trampokon'olona Isotry. Gaga ny tena ny raha nahita ny fahasimbany ity toerana ity ary tsy misy fanamboarana ankehitriny ka ataony faindondra raha ny firesahana izany anify ny tanàna Antananarivo sy ny tompona ndraiky mpanjakana Isa Tsokajany.